baiboly ny tsodrano omeny rainao dia mihoatra noho ny zava-tsondro tendrombohitra fagola sy ny zava-tsondro reo avoana tranaina ho ataon'Andriamanitra amin'izao fiangonana izao anie izany ho ihany koa ny baiboly omeko lanjany ny tsodran'ireo mpanompoko ary ataoko tanteraka ny fikasan'ireo irako ho araka izany tokoa anie ny fiainana fiangonana amin'izao taona 2024 izao tsofoko rano sy avotsotro ho anareo zao teny izao voalohany ho toka amin'izao fiangonana izao anie ny famagin'Andriamanitra ka ho lasa fiangonana mahery sy mafana ho an-tompo ianareo taona 2024 omba anareo ny tompoandriamanitra ka hitompo sy hitatra ianareo na eo amin'ny ara-panahy na eo amin'izay zavatra rehetra ataonareo ho aminareo ane ny tanan'Andriamanitra faharoa toka ny fotoana amin'izao taona izao no anandratan'Andriamanitra ty fiangonana ity ny tanan'Andriamanitra no hitondra anareo amin'izany ka ho tanteraka tokoa ilay faminaniana nety ny Isaia-mpaminany manao hoe ny tendrombohitra misy ny trano Jehova dia orony eo tapon'ny tendrombohitra ary asandratra ho avy noho ny avoana izy ho fahazavana sy ho fanasina any amin'izay rehetra misy anao rehetra ane ianao ry fiangonana ary ny jetilisa rehetra hitanjozotra anatonanao anandratra anao tokoa ny tompoandriamanitra amin'izao taona 2024 izao ka ho ataony lehibe ny ataonao rehetra ary ho ataony fitahiana ho an'ny hafa ianao aza matahotra aza manahy fefa natao ho topasoavana ho anao ty taona ity mitsodrano anareo aho ho tonga amin'ilay efa no manin'Andriamanitra anareo ianareo amin'ity taona ity ho atompok'Andriamanitra androany ane izany rehetra izany fatelo akasitraka ny falorantenanao isan'andro ani ny tompo ka hitany ny ataonao rehetra izy mandritra zao taona izao zanany ianao olony ianao sarobidy amin'Andriamanitra ray ianao noho izany aza matahotra andro zavatra ratsy sy loza iseho amin'ity taona ity ianao ombanao mandrakareva ny tompo ary hitadana ny tanao kavanana izy ka ho mpandresy mandavataona ianao fa efatra noho ny fahasoavan'Andriamanitra ho tahina sy ho ambinina amin'izay rehetra taonao ane ianao tahaka ny anambinana fanahinao ane no anambinana anao ihany koa hita zay mitahy anao tokoa ny tompo ary aloza zay manozona anao izy tsy izy tsy ho tanteraka amin'izao fiangonana izao ireo fitahiana lehibe zay fanambaran'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy ny zanany ho tahina tokoa ianao raha miditra ho tahina ianao raha mivoaka ho tahina ny aterika kibonao rehetra ho tahina ny asan'ny tananao ho ataon'Andriamanitra mety sy lavrary avokoa ny lalakalianao rehetra efa tanteraka aminareo androany zany fadimy finoana no andehanantsika tsofoko rano sy amintsorako teny ianareo fa atsangan-javatra avokoa ianareo rehetra amin'ity taona ity amen 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 ho rava tsy hoe ho aminareo tsy hoe ho aminao intsony ireo sakatsakana nisy tany aloha
amen, amen, amen. Ho tanteran'Andriamanitra Rain Jesosy Kristy sady rainao hoe ho aminao le teny nampitoniana ny mpanompony Isaia. Hoy izy, androso ny lohanao aho ry fiangonana, ary andravina ny mikototona rehetra, sy anorotoro ny varavarana varahina, ary anapatabaka ny divy. Amen, amen. Taona 1920 efa rava ny sakana, efa rava ny sakana, efa rava ny sakana. Hoy ny tompo aminao androany, omeko anao ny rakitra ao amin'ny maisina sy ny arenana fenao mangingina, mba fataranao fa zao no Jehova zay miatsanao amin'ny anaranao dia Andriamanitra fiangonana RHEFI. Amen, amen, amen. Fahenina, ambarako amin'ny mpasahina ihany koa fa taona tsara ho antsika ty taona ity. Anova fijerinao sy ny fisainanao ane ny fanan'Andriamanitra, ka ahita sahady ireo zavatsoa zay tsy mbola hitanao hatramin'izay ianao, ka ho raisinao. Ho avan'Andriamanitra ianao, ho avan'Andriamanitra ianareo, ary ho avan'Andriamanitra fiangonana izao. Noho izany, aza matahotra ny olana sedraina ianao. Ambarako eto anaty an'Andriamanitra zao teny velona natao anareo izao. Ny fandresen'ny Abrahama no fandresenao, ny fandresen'ny Isaka no fandresenao, ny fandresen'ny Jakoba no fandresenao, ny fandresen'ny olon'Andriamanitra rehetra talohanao no fandresenao. No Jesosy sy ny azo fijaliana, ny fandresen'ny Jesosy no fandresenao. Mpandresa amin'izay rehetra ataonao ane ianao amin'ny taona ity. Fafito, sambatra raha samy fiangonana ianareo. Sambatra ianareo satria nasain'ny Tompoandriamanitra hitondra tsodrano sy hamotsitra teny ho anareo ny mpanompony tamin'ity andro anio ity. Teny sy tsodrano ho tanteran'Andriamanitra aminareo mandritra ty taona 2020 ity izany. Anomezan'Andriamanitra anao ane ny andon'ny lanitra sy ny tsiron'ny tany. Antananarivo fa 4 volana Janoary taona 2020, apôtre Adolphe sy Daniel randry any Avravelona.